amita bahoaka zay sa anodikodina sain'olona fotsiny sa tena hitondra olona ho any an-danitra marina. Tsarao ny famarinana na ny fampianarana zay ampianarina eto hoe diso sa marina. Ny antony tsanganan'izao fiangonana izao tsy fitadiavam-bola, tsy hoe tsy nahita ny rariny, tsy hoe tsisy atao, fa tena programan'Andriamanitra. Fa satria moa zany mbola nanana fe dia tsy afaka nanambara le tena marina, le vision napetraka-Andriamanitra tao anaty. Fa zao zany efa nomen'Andriamanitra fahalalahana, sokafan'Andriamanitra ny lalana ahafahana mitoro ny tena fahamarinana dia ho ambarana eto ny marina mba hinon'olona fa manompo Andriamanitra velona le olona mivavaka. Be dia be ianareo no miteny hoe rehefa nitsangana ny fiangonana kristiana mandovalanitra dia lasa mivoana. Ny fiangonana kristiana mandovalanitra dia manana fototra ara-baiboly, tsy mampiasa rano fanadiovana intsony ary tsy mandoha vola fanatitra fanadiovana intsony, satria efa foana izany, satria ireny fanatitra fanadiovana ireny no antsoina hoe fanatitra noniota. Mitandrina ny fety fito izay lalàna tsy azo ovana, lalàna mandrakizay hatramin'ny taranaka fara mandimby. Mirary ny sosiny tsara ho antsika rehetra ny tenako a. Tahin'Andriamanitra daholo tompoko.